fanatanjahantena kosa ho tanterahana ny faefatra amby folo hatramin'ny fahenina amby folon'ny volana aprily zao ny andian'ny fahavalo amby telopolo amin'ny fiadiana izay ho tompon'ny Afrika eo amin'ny taranja judo skajy senior raha nambaran'ny filohan'ny fédération ty taranja ity dia eto Madagasikara no anatanterahana ny lalao rehetra. Firenena miisa 5 ny efa nisoratrana andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon'ny Afrika eo amin'ny taranja judo skajy senior izay atao eto Madagasikara manomboka ny 4-5-20 aprily 7-10 ho avy izao. Pikatroka 500 no andrasana amin'izany fananana izany mahatratra 300 eo ny isan'ireo délégation avy atsy Afrika ho tonga eto Madagasikara. Azoko ambara zany fa manomboka amin'ny fotoana io dia lasa kapitalin'ny Afrika ny tanànan'ny Tananarivo amin'ny fandraisana ny championnat d'Afrique izay hatao eto Antananarivo. Afaka ambara koa fa ny présidentsy fédération internationale dia ho tonga eto Madagasikara mandritra ny championnat d'Afrique io. Mazava ho azy fa ny fatongavany dia anisany zava-dehibe izay ataony ny fanaovan-tsonia miaraka amin'ny ministèren'ny fampianarana ampidirana ny judo any an-tsekoly izany. Amin'ny firenena mpampiatrano antsika dia andraisantsika anjara avokoa ireo sokajin-danja rehetra ifaninanana hoy izany Jacques Rakotomalala tale teknika nasionaly. Ho an'ny lehilahy dia sokajy 7 no ifaninanana latsaky ny 10 kilao, 9 kilao, 3 kilao, 2 kilao, 7 kilao ary ny 100 kilao sy ny mihoatra ny 100 kilao. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia ny 7 kilao, latsaky ny 12 kilao, latsaky ny 17 kilao, latsaky ny 13 kilao, latsaky ny 17 kilao, latsaky ny 17 kilao ary ny mihoatra ny 17 kilao. Zay zany aloha dia isorana izy mirahalahy anankiray mitondra an'izay fanazavana momba ny baolina kitra amin'ny fahavalon'ny volana aprily zay fa raha ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety soa kosa gazety soa izay voaka ao amin'ny rampitso ao anatin'ny gazety midi Madagasikara ny larana fahavalo amby 27 ary no aroso amintsika mpamaky azo amin'izay andron'ny rampitso zay ny salopetsy ny tontolony io no isan'ny voaboasana maro ny mbola mpankafy azy ty amin'izao fotoana izao ka dia hoentin'ny gazety soa ny diamondra vaton'ny volana avril izay ihany koa dia nanokanana lohateny ary nitondrana fanadihadiana manokana mihitsy ao anatin'izay ankoatra ireo lohateny misongadina maro hitantsika amin'ny sary dia maro ihany koa ny torohevitra sy ny paika madinidinika entina hiatrehana indray ny herinandro atolotra ny gazety soa azadiny fa misy ihany koa ny penimpe ao anatin'ity gazety ivoaka ao amin'ny rampitso ity viditsika amin'ny vidiny mahazatra ihany moa zay gazety soa zay ary azadiny manjifa azy amin'ny androny rampitso. Azadiny ihany koa tompoka vavy orin'izao fampalalambo vao zao izy tsy ny resabe amaoavoaboasantsika zany aloha hevitra ray indray dia ny apôstoly tsaratsara no vahiny ao anatin'izany fandarana resabe zany aloha hevitra maro ary nona fahalinany be sy ny maro no hoentina amintsika ao anatin'izay fandaran'izay ho faranantsika ndreto ny fampalalambo vao amin'ny rahampitso indray ary tsika amin'ny famefotoana eto amin'ny ora mahazatra mametraka ny veloma andrapitafa ao amin'izay ndray veloma tompoko.